araka izany dia afaka miaraka tsara ny fantanjahantena sy ny asa sosialy ho an'ny kluban'ny Asakma mitondra fanazavana mikasika indrindra izay mpanambory vitsivitsy sy mipitatana izany kluban'ny Asakma izany. Nisy tokoa tompoko satria mazoto mainatra ny ankizy rehefa voadio ny trano indrindra teo aloha zany dia ratsy tokoa dia rehefa nanavao azy izy dia tsara be sady nazoto nianatra ny ankizy rehefa tsara ny trano ary mitombo koa ny effectif satria trano matamana moa zany ny tena ilana amin'ny fanabeazana. Raha ny tena marina dia anisan'ny taranja iray ao amin'ny fanabeazana fototra sy ny fanabeazana ambaratonga faharoa ny fanatanjahantena. Noho izany dia tena anisan'ny tena fanitra lehibe hoentina hampandrosoana amin'ny fanabeazana amin'ny fanatanjahantena indrindra moa amin'izao ezaka lehibe tsy hoe fanatanjahantena fotsiny fa fanampiana sy fanabeazam-bony fampianarana mihitsy amin'ny fanomezana kita sy fanomezana fanavozana ny sekoly izao dia anisan'ny fanitra lehibe ary hampandroso be diabe mihitsy ny taranaka malagasy ny ataon'ny mpanao fanatanjahantena saramizao tonga ny safidy an'ity ambony arivo ity zany dia marina lamba fa somary akaiky kokoanay zany le mera zay tena tsy misalasala tsy miafyafy mihitsy rehefa mahitanay fa miteny hoe zao n'olana kelinay satria taloha amin'ity zavatra ity zany dia fa nisy fizarana amin'ny sosialim-bahoaka zany dia fa nanao ny zama sy ny Asakma talohan'ny lalita ny volana juin iny zany dia fa nanao nanome angady baolina ho an'ny tanora nanome labozia nanome soa efa fanaonay zany isaky misy rally zany zay karakarain'ny Asakma sy zany dia manome an'izay zahay dia rehefa tonga taty moa dia nisy ny sasany nangataka nisy commune sasany talohan'ny rally zany satria efa zatra nisy ataony izy dia nisy ny sasany nanao etaeta hoe nalay mba ataovy borety indray amin'ity raha mba mahazonareo nena borety zay dia nisy commune sasasasany zany mahazo borety dia reto moa zareo teto amin'ny commune ambony arivo zany tsy nisalasala amilera ny teny anay hoe soa dia mba misy azo anampinanay fa misy école eto zany tsy misy varavara mianarany mpianatra ny dalazy ohatran'ny tsy toerana fianarana mihitsy dia zay no natonga ny safidinay nandeha taty ambony arivo satria efa mifampicasoka tamin'ny era toy zay dia hoe aleo rangahy aloha zavatra anankiray mba ataontsika fa tsy hoenjehana daholo ny commune mandalovan'ny rally fa dia isa-taona zany dia mba mitsipona commune ray isaky ny andalovan'ny rally zay anaovana zavatra tahaka izao. Ny Jamy 20 zay manoana ny club Asakma amin'ny isaky ny rally isa-taona zany aty amin'ny faritra Antsirabe. Maninona moa zay misafidy amin'ny faritra Antsirabe zay zany miasa era Madagasikara zao hetsika ataon'ny mpanao fanatanjahantena amin'ny sehatry ny rally zao zay ijoroanay dia zay dia manamafy na fanatanjahantena ity na fiarahamonina totsy ity na ataoko hoe miara-miaina sy manampy ary mitondra zay anjara biriky kely ho an'ny fanjakana dia hetsika nataonay zany zao mba hahafahanay mampiseho hoe zay dia malalaka ny fiaraha-miasa niza vonina hiara asa aminay santuran-javatra moa zao zavatra ataontsika zao nefa moa miara-mahita ary mahafantatra tsara ny tsirairay fa ny zavatra zay atao dia zavatra ho ataonay mifototra any amin'ny vahoaka dia tia moa resaka fanabeazana zany dia azonareo an-tsena angamba zany ataoko hoe fanabeazana zany fa anisan'ny voalohany zany eo amin'ny fiainana zanak'olombelona.